Aleloia! Mideray ianareo mpanompon'i Jehova, miderany anaran'i Jehova, isaorana anie ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ray masino, mila ny fanatrehanao izahay dia raina mandrakizay ny anaranao, fandriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao ary manomana ny tsara indrindra ao anay. Misaotra Tompo, amen. Ampifaliana indray no hiara-banay ianao avy ao amin'ny distrika Anosy na hatratra izao sabata masina izao. Faniriana dia ho sabata feno fiadanana sy ho sabata fanasitranana ho antsika tsirairay avy anie izao sabata izao. Manitra tela sautra lazasu aukasanta charuavu leibeni erini leibeni asani marina ni didini manabaranya tsarani Saurehetra arizao makatuni tenini kamirindra sueri baiderani pari heni enyandanitra marusi mamiratra nieti antanikyo sesena sadikantu ori ulumbeluna izai sanganasani manumeza aziza funina hitrasiaza ianao nusambatra nutaini fatratra tiani raurikyo mauvolamena tsara Manitra haukanivuavutra hirai fumandrakiza hankalazana watrani heni fitiavanao sini famindrapunao funina itruana tena lehibe Jehova Manasanao andray ny baibolinao ka hosokafantsika ao amin'ny Efesianina toko voalohany andininy fahafito. Efesianina toko voaloha andininy fahafito. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no nanantsika fanavotana amin'izany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany. Ho tohizantsika ao amin'ny Luka
Luka 7:12 andininy 12 hatramin'ny 15:12. Luka 7:12 Luka 7:12 andininy 12 ka hatramin'ny 15:12. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niditra tao amin'ny vohatra anankiray izy, dia nisy boka folo lahy nifanena taminy, izay nijanona teny alavitra teny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: "Ry Jesosy Tompo, mamindrafo aminay." Ary raha hitany ireo, dia hoy izy taminy: "Mandehana, misy ho ampisorana." Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Iaraka ivavaka isika. Ray masina tsara indrindra an-danitra, atolotra ianao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ankehitriny. Misaotra anao noho ny fitiavanao ka afaka andray ankehitriny, andray ny teninao. Engane ny mpanomponao izay hitondra izany teny izany mba nifanainao masina no hiasa, ka mba ny teny avy aminao tokoa no horaisinay ary ampahery anay. Ary izay andray ny teny dia fanainao masina no hiasa aminay, ka ny fonay dia mba tahaka ny tany lonaka andriny izany teninao izany. Ary amin'ity maraina ity koa dia mangataka manokana aminao zahay ho an'ireo mpitondra anay eto amin'ity firenena ity. Ianao anie hanome fahendrena azy ireo, ka mba ahafahan'ny vahoakanao miaina am-pilaminana. Ianao koa no hita manokana ny mpitondra anay hatrany amin'ny conférence générale ka hatraty amin'ny fiangonanao. Engane ny fanainao masina no hitaridalana azy ireo, ka ho fiangonana vonona hitsenanao tokoa ho avy tsy ho elany amin'irao lanitra ndray ny fiangonanao. Izany vavaka izany dia tonoina sy angatahana ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tonga eo amin'ny fampam-pivavahana lehibe sy manokana isika dia ny fanatitra sy ny ampafolony izany. Milohana izany anefa dia omeko sekondra vintsy ianao ny manana akana ny fanatitra izay fanomanao ao an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ary ao anatin'izay ihany koa no anasako anao hanao vavaka mangina ao anatin'ny sekondra vintsy mba ho fanolorana izany fanatitra izany ho an'Andriamanitra, ary ho fanolorana ny tenantsika ihany koa ho fanatitra ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanatitra sy ny ampafolony. Fantatsika tsara angamba ny resaka momba ny fanatitra sy ampafolony fa tsy fombafomba mpivavahana izy ity fa anisan'ny voarakitra ao anaty Baiboly mihitsy ny mahakasika izany, satria tany amin'ny tantara tany aloha teo amin'ireo patriarka sy mpaminany ary dia efa nandeha mandrakariva ny mahakasika ny fanatitra sy ny ampafolony. Fantatrao ve fa rehefa mamerina ny fanatitra sy ny ampafolony ho an'Andriamanitra isika dia voalohany indrindra anisan'ny manamafy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamintsika izany. Manarakaraka an'izay ihany koa, rehefa mamerina ny ampafolony sy mifanatitra ho an'Andriamanitra isika dia manambara izany ary maneho anatrehan'Andriamanitra fa mpitantam-pananana mahatoky isika. Ary tsy izay ihany fa anisan'ny manambara sy mampiseho ny fanoloran-tenantsika ihany koa ny fanatitra sy ny ampafolony. Tsy haiko raha fantatrao fa ny fanatitra sy ny ampafolony no anisan'ny fanoloran-tena kely indrindra ho an'ny kristianina, ka izay indrindra no iresantsika mahakasika ny ampafolony sy ny fanatitra, ary resahan'ny Baiboly mahakasika izany.
Amin'ity androany ity dia andeha hijery toky sy andiny mahakasika izany sika ao amin'ny Malakitoko 7 any andiny 10. Teny izay efa zarentsika tsiraray avy tsy nijery ary efa anisan'ny fantatsika tsara ihany koa ilay ao amin'ny Malakitoko 7 ny andiny 10 manao hoe entonareo ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Ny zavatra tian'ny Malaky ho resana amintsika dia izao: fahatokina no takian'Andriamanitra ao amintsika. Tsy atsika mango izany fa an'Andriamanitra ihany. Ny anazy ihany no takian'Andriamanitra amintsika. Raha notahian'Andriamanitra ianao tamin'ny herinandro lasa iny, mety tamin'ny androm-piainana ianao lasa ihany koa amin'ity androany ity dia maniry anao manentana anao ny tenin'Andriamanitra mba hanolotra izany fanatitra izany izay anjaran'Andriamanitra ihany. Tadidinao ve ny tantaran'ny Noa izay natsoin'Andriamanitra manokana anamboatra samby fiara? Tao anatin'izay dia tsy ny tenany ihany natolotry Noa fa nisy hatrany ny vola nentina ny karakarana izany samby fiara izany mba hamonjena ny mponina teto amin'izao tontolo izao. Anio, raha manolotra ny fanatitra sy ny ampahafolony ianao dia anisany ho tonga famonjena ho an'ny hafa izany ary havita be eo amin'ireo asa izay nomanin'Andriamanitra ho azy. Mialohan'ny anolorantsika izany ary dia manasa anao hitsangana hivavaka isika. Mivavaka isika, raina hitsara sy masana indrindra izay an-danitro. Ankehitriny dia mideranao mandrakariva izahay noho ny fitantananao sy ny famindraponao. Misaotra anao ihany koa izahay satria notahianao indray tamin'ny androm-piainanay lasa ka afaka mamerina ny fanatitra sy ny ampahafolony amin'izao fotoana manokana izao dia ny sabatanao izany. Ankehitriny ary Tompo dia raiso ny fanatitra izay atolotray mba ho antra mampofona ho ankasitrana eo amin'ny seza fiandriananao. Raiso ihany koa ny tenanay mba ho fanatitra velona masina ary ho ankasitrana. Ny fanatitra izay ataonay anio dia mba anisany ho tonga fitahiana ho an'ny hafa ary havita be eo amin'ny asa izay manandrify azy. Toroana sirina amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.
ndraraka izy mitondra tantara ho antsika amin'ity sabata ity. Lohatenin'ny tantarantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe nalatsako an'ny dada ny rako. Tantarana tovolahy iray izay atao hoe Nirina, miasa amin'ny garazy lehibe iray ny dadany ary mpidoroka sy mpifoka ilay rangahy. Kristiana kosa ny reniny ary ny rainy ny mpanafay an'i Nirina. Indray andro dia nisy mpampianatra soratra masina tonga tao an-tanàna ary tonga tao amin'izany i Nirina kely ary nahareny tantaran'i Kristy izy ka tsy ela dia tia an'i Jesosy toa andreniny koa izy. Niova fo izy dia nangataka mba hivavaka ao an-drainy. Nisy nilaza tamin'ireny anefa fa mivavaka ao azy ny olona. Nody ny rainy ary nanontany anjanany hoe nasainao mivavaka ao hoe ve ny olona ary Nirina? Eny ry dada, hoy Nirina. Tezitra mafy ilay rangahy dia hoy izy tamin'ny zanany hoe tsy ilaiko intsony mivavavavaka ao ianao, fa raha mbola menao izany dia kapohako mafy dia mafy mihitsy ianao ka ny ianao sisa no ataoko tsy afaka. Herinandro vitsivitsy dia natahotra ny angataham-bavaka ao andray Nirina kely. Indray alina nefa dia nisy herina nosika azy mba hivavaka ao andray ka dia nataony izany. Rehefa tonga tany an-trano dia nisy niteny indray ilay rangahy hoe mba fantatro moa rabe fa mivavaka ao anao indray izahay. Rombotra mafy rabe raha nahare izany ary lasa izy nody ka nikapoha mafy dia mafy mihitsy ny zanany ary mivaraontsana ilay reniny raha nareo amin'ny feon'ity zanany nikikika. Feon-drano akanjony ary mangamangana ny vatany. Dia hoy Nirina kely, neny io nalatsako an'i Jesosy ny rako. Moa ve isika efa nitondra fijaliana na zavatra noho i Jesosy? Jesosy koa raka izy dia nahafony aina navotana antsika. Andeny hosokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Efesiana 1:17. Efesiana 1:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahatsontsika araka ny haren'ny fahasoavany. Amen. Araka hivavaka isika. Jesosy misaotra anao indray izay fa mbola amenao ny tantara iny. Engene izany mba andraisanay lesona ary ampio izay mba ankizy ankatoa sy ankizy tia vavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Omba eno ny feony miantso anao o azay fa efa miandry anao ny tomponao te handray ny tanànao umavali ni fanasani ana Fangyana reka mudi Efa ulauni ati Sosianenu miang
satria tsy hoe oravizao tany izao Kunganu Lamari Nyamswaka Izaso Mideba Liuva Manantu Alizaso Tanuma Ifiki Ifamuze Oeke Ani Oeke Nifamuze Atuluchana Oeke Azae Otele Nitanani Sesoni Ulacha Namunze Bulae Sivo Fafa Oeke ivavaka isika raha io mitenena amin'ny mpanomponao amin'ny alala ny mpanomponao amen toko izay andininy fototra antsika androany dia ao amin'ny lioka toko fafito amby folo ny andininy faharoamby folo akatsika lesona manao hoe madio teny am-pandehanana de hovakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny lioka toko fafito amby folo andininy faharoamby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy de nisy boka folo lahy ny fanena taminy zay nijanona teny lavitra eny ary izy ny antso mafy nanao hoe ry Jesosy tompo mamindrafo aminay ary raha hitan'ireo de hoy izy taminy mandehana miseho ampisorona ary rehefa lasa izy ireo de nadio teny am-pandehanana ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy de verina ka nakalaza n'Andriamanitra tamin'ny feo mahery andeha hijery tantara ny tantaran'ny zanak'Israely sika ao am-panjaka faharoa toko fahaenina ny andininy fahaefatra amby roapolo ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny tapany manaraka ary rehefa afaka izany pena dadam-panjaka Siria namory miaramila rehetra de niakatra ka nanao fahirano any Samaria no renivohitry ny fanjakana avaratra tamin'izany ary Jerosalema kosa no renivohitry ny fanjakana atsimo nanao fahirano Samaria izy andeha vakitsika ny andininy fahadimy amby roapolo ary nisy mosary mafy ta Samaria ary indro nanao fahirano azy ireo mandra-pahatonga ny loam-biriky ho lafo sekely 20 sy ny taimborim-balala apaefatra ny kapa ho kely sekely 10 nisy mosary mafy tamin'ny Samaria ny antony mahatonga mosary dia antony roa ihany na ray toetrandro na ray avy amin'ny ady teto de vokatry ny ady no natonga ny mosary rehefa enjana ny mosary de na de zavatra tsisy vidiny aza tahaka ny loam-biriky de lasa lafo vidy tokoa eny na de biby maloto ary de lasa tsy fihinana noho izany tena loza tokoa ny zavatra nitranga satria mivadika hatramin'ny zavatra fihinan'ny olona mihitsy tamin'ito tantara ito tadidio ny stratezian'ny fahavalo ny paikady ny fahavalo ataony mosarena ny olona de am'izay milavolefona fotsiny fomba fiasan'ny fahavalo io zany no mahatonga ny hoe hitatsika ny gadra reny rehefa ambenana tsy azo atao ampy sakafo reny am'izay mora kely miambina azy
everone raha mangazomaina ara-panahy foana no sakafom-panahinao, inona ny zavatra hitranga? Azo antoka fa tsy mba hiady mihitsy ianao, tsy hiady ara-panahy ianao, alemilemy ara-panahy ianao, satria ny zavatra ataonao zavatra malemy ara-panahy. Misy olona nge mampalahelo de miteny misy hoe zahay zao manao rezima ara-panahy, de lasa ny baiboly indray no atao fivadikanina. Tsy mety izany. Jaona toko fahaenina ny 9:dimapolo de milaza an'izao teny izao: Jesosy de miteny hoe izao ny mofo velona zay nidina avy tany an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ity de ho velona mandrakizay izy, ary mofo zay omeko azy de ny nofoko ho fihinana zao tontolo izao. Ampiany Jesosy io amin'ny Matteo toko 4 ny 4 de milaza an'izao teny izao, manao hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Mila mihinana ny baibolinao ianao. Ny fifandraisanao amin'ny baibolinao no mamaritra ny lanitra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ahoana ny fomba fianarana tenim-pirenena anankiray? Ny manam-pahaizana de mahita fa ny ankizy de mora mahay tenim-pirenena aingana kokoa noho ny lehibe. Ny ankizy eo amin'ny herintaona ihany de tonga de mahay ny tenim-pirenena io, fa ny lehibe somary taraikiraiky kokoa, kanefa tsy maninona izany fa raha ateraka indray ianao de mora aminao ny handray aingana ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny voalohany de mety hanahirana anao ohatsan'ny mianatra ny tenin'Andriamanitra, fa vakio foana ny baibolinao, fa io fomba iresahan'Andriamanitra aminao. Manamakimaky manipika mihitsy nge baiboly, le vakitsika teo hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona, fa zay indrindra teny rehetra zay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Koa tena fihinana mihitsy io tenin'Andriamanitra io isan'andro, de tahaka ny filatsahany mana tany anefitra ho an'ny zanak'Israely, de mila mihinana ny tenin'Andriamanitra isan'andro tsika, mila mihinana ny tenin'Andriamanitra isan'andro isika. Isan'andro Andriamanitra no nandrotsaka ny mama, ary Andriamanitra ihany koa de nanome ny baiboly mba tsy hamosarena antsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary everone misy olona anankiray ankehitriny raha mba mampiasa ny baiboly izy de mandray ny baiboly toy izao, de inona ampitahorana an'le baiboly, inona ampitahorana an'le devoly? Zatra loatra ny filma vampira isika de lazaina fa matahotra azy fijaliana le devoly. Zatra loatra ny filma vampira isika de ampitahorana n'iny fotsiny. Tsia mety ho gaga angamba ianao raha hita an'le devoly rehefa avy eo ho raisy ny tenin'Andriamanitra de izy indray niteny hoe voasoratra hoe mahay baiboly izy, tsy matahotra baiboly izy. Ny tena ilainao de mila ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao ianao, mila ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao ianao. Ndray mandeha tany Etats-Unis de nisy ankizy kely anankiray nyresaka tamin'ny bebeny: bebe mba aniza ho aty boky ity. De hoy bebe tamin'izay fotoana izay: bokin'Andriamanitra io anaka, andao ry bebe ateritsika any amin'Andriamanitra ty boky ity, fa tsy ampiasaitsika satria anazy. Mety hisy an'izany koa ve ny tokantranontsika, hoe misy bokin'Andriamanitra ao amintsika de tsy ampiasaitsika? Zao voalazany Amosa toko 9:20. Amosa toko 9:20. Indro avy ny andro Jehovah Tompo zay anaterako mosary amin'ny tany, tsy fanirikanina nefa nahitaitan-drano fa faniriana andre ny tenin'Andriamanitra. Mety hitranga ve zany fianakaviana anankiray manana baiboly anankidimy nefa tsisy namaky baiboly? Moa ve mety hitranga izany? Misy zavatra anankiroa mifanohitra kanefa ny vokany de mitovy. Mety hoe tsy misy mihitsy eo amin'le olona ray ny tsy fanananao zavatra anankiray de ahatonga anao tsy hafantatra an'io zavatra io. Ndraindray koa nefa de zao, rehefa be deaibe le zavatra ao aminao de tsy rarahinao le izy. Ndraindray misy olona nge be deaibe ny baiboly eo aminy de tsy rarahiny le baiboly. Mety hitranga zany ohatrany hoe ny fifandraisanao amin'ny olo tianao angamba. Rehefa eo anilanao foana ny olo tianao de tsy ho tsapanao ny fampangany io, mety tsy ho rarahinao ary angamba. Misy olona ne rehefa mbola eo amin'ny dada sy neny izy de mbola tsy tsapany, ndraindray mahasorena azy ny tenin'ny dada. Rehefa maty dada zay vao mihiry izy hoe any-matsy dada, tototry ny vovotany. Andeha hijery ny Mpanjaka faharoa toko 7 andininy 7 isika, zay milaza toy izao: ary nisy boka Evata
teo alohan'ny vavady ny fampiresaka hoe ahoana no ipetrahantsika foana eto mandra-pahafatitsika. Io ny fanontaniana goavana mila apetraka ny olona rehetra zay te havita zavatra eo amin'ny fiainana. Mba azonareo sary an-tsaina moa iza manome sakafo an'ireto boky reto. Reto angehatra amin'izay de atsipy avany any anaty manda, avy any amin'ny manda, avy any tanàna avy any fotsiny sakafo de mitsipona izy. Nefa fantany tsara hoe tsisy sakafo tao an-tanàna, tsy nihinan-kaniny reto boky reto zany tamin'io fotoana io, satria efa mifampihinana ringery zareo tamin'io fotoana io e. De fampiresaka reto boky reto manao hoe ahoana nipetrahantsika foana eto. Reto lehilahy reto mahita tsara ny zava-misy, ny fahirana ataon'ny miaramilan'ny Siriana. Misy olona nge very tanteraka satria miandry fotsiny fiovan'n-javatra eo amin'ny fiainana izy e. Tsy manao zavatra mihitsy, tsy maintsy manao hetsika ianao mba hampiovany tantaram-piainana eo aminao. Firy moa nisan'ny reto boky reto? Zay indrindra efa tasy izy. Andriamanitra de maniry ny anaovantsika zavatra fa tsy nipetrapetrahantsika fotsiny. Raha tsapanao fa misy mosary de mila mitady sakafo ianao. Ny andininy fahaefatra am'mpanjaka faharoa toko fahafito, raha hoy isika akao an-tanàna isika de misy mosary ao tanàna ka ho faty ao isika, ary raha hipetraka eto isika de ho faty koa. Ko andeha isika akany amin'ny tombony Siriana, ka raha melona antsika izy de ho velona isika, ary raha mamono antsika kosa izy de ho fatsika. Mila milaza ianao androany fa androko androany, tsy mila mijanona eto tsony ah. Maro ny olona very mandrakizay satria niandro fotsiny izy, niandro fotsiny fiovan'n-javatra izy, ny fangatan'andro de manimba tokoa eo amin'ny fiainana. Fa reto boka reto de zao nisotro ny aleko maty, teto ny point goavana indrindra eo amin'ny tantaram-piainana. Ny olona ray misotro ny aleko maty no tafavoaka foana eo amin'ny tantaram-piainana. Ny olona tena vonina ny ova de mandray ny toe-tsainy manao vivery, ny tena vonina ho faty. Ny tena raha tena kristianina tokoa ianao, tena teraka tokoa ianao de tsy maintsy maty le olona taloha, tsy maintsy maty lay olona taloha. Teto izy de niteny manao hoe andehitsika ho any amin'ny tombony Siriana. Jesosy Kristy koa de efa niteny nanao hoe raha misy te hanaraka de aoka izy andany tenany ka hitondra ny hazo fijaliako. Ny hazo fijaliana anie famonoana olona izany e. Zay ny azan'ny hazo fijaliana. Paoly de nilaza an'izany teny zany mihitsy eo amin'ny Galatiana toko 2:20 voamombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana. Ary Matteo 9:15 de manao hoe nan'iza no averin'ny ainy no ny amboko dia ahazo zany. Ko amin'ny fiainana kristiana de mandresy ianao rehefa mibaboka, rehefa mitolo-batana. Mety ho sarotra anao ny anakatra izany fa izao mandeha aingana ianao rehefa mandoalika. Mety ho sarotra aminao ny anakana amin'izany. Tsy mora no mibebaka tahaka andren'olona manangana saina fotsy ireny kanefa de mibaboka, mifona mivalo tanteraka, miantoraka. Ary zay ny toe-tsaina tsara indrindra. Ny fomba analana ny olona ao anatin'ny rongony, ao anatin'ny heroïne, ao anatin'ny fahazaran-dratsy ange de izy mibaboka e, izy mibaboka mibaradaka ihany. Zay ny fanesorana ny olona ao anatin'ny fahazaran-dratsy. Ianao mila mibaboka, mila mitolo-batana eo amin'Andriamanitra ianao raha tianao niova itantaram-piainanao io. Raha tianao hiova ny tantaram-piainanao. Lioka toko 4:12 andininy 7:30 de milaza zao, ary toy izany koa ianareo raha tsy mahafoy izay rehetra nananareo de tsy azo ekena ho mpianatra. Tsy maintsy avelanao ny ampo, tsy maintsy avelanao fiheveran-tena ho zavatra, satria lay Andriamanitra io efa manomana zavatra ho anao. Hitanareo le zanak'Adala vao mibebaka io, vao nitoraka tam'le rainy io de efa vonona ny peratra, efa vonona ny kapa, efa vonona ny akanjo taratare, nialina hatram'le zokiny, nialina hatram'le zokiny. De toy izany koa ny tantaranao raha manao safidy, ny antoraka tanteraka, hibaboka tanteraka eo amin'Andriamanitra ianao. Teto de zao voalaza mpanjaka faharoa toko 7:14 raha ho isika akao an-tanàna isika, misy mosary ao tanàna ka ho faty eto isika, raha hipetraka eto ihany isika de ho faty ihany koa. Andeha isika akany amin'ny tombony Siriana, raha mamelona antsika izy moa de ho velona isika, fa raha mamono antsika kosa izy de ho faty isika. Teto de rehefa takariva ny 15 de nanapa-kevitra izy, nisy tolo-tsaina tsara
tolotsaina tsara ny azony. Andiny fadimy ary ny ainga izy rehefa takariva de nakany tombony siriana ary no tonga teo sisiny tombo izy de indro tsy nisy olona tao. Rehefa niainga no takariva izy de tam'izay fotoana zay Andriamanitra efa nanao zavatra tadidio fa raha ianao vonona ny ibaboka vonona ny ilavolefina amin'io adalana ataonao io de efa manomana zavatra ho anao Andriamanitra. Zay ny tantarany reto boka reto, nanomana zavatra Andriamanitra. Ny andininy fahenina fa Jehovah efa nampandefa miaramila siriana fitodikodigny kalesy fandehan'ny soavaly solon'ny miaramila be ary nyresaka izy enjao fa mpanjakany Israely efa nanampy mpanjakany Etita sy mpanjakany Egyptianina iady amintsika tam'izay fotoana zay de nanao zavatra Andriamanitra. De tonga an'le teny ao amin'ny roabolana 7:1 maneno ratsy fanahy mandositra na de tsisy manenjika aza. Ohatran'le nahazo lay mpangalatra tany an-tanànanay nanitsaka totam-bolavo izy indray ny antso vonjy ao nitsoaka ndray le olona nanao fahirany ndray no nitsoaka teto. Ary ny andininy 7 de zao de niainga izy ka ritra nandositra tamin'iny takariviny ary nilozany fotsiny tobony dia nilay ny soavaly ny borikiny ka lasa nandositra monjy ny aina izy. Ary rehefa tonga teo tsisy ny tobo reo de niditra tao am'ilay anankiray ka nihinana sy nisotro de naka volafotsy sy volamena ary fitafiana ka nandeha nanafina izany. Ary nandeha ndraika niditra tao am'ilay anankiray sady naka izany de nandeha ka nanafina izany. Evero ane firy lamo reto boka reto efa fa tena miasa mafy mihitsy amin'io fotoana io ny tanana amin'io azontsika tsaina angamba fa nefa boka mbola tena miasa mafy manafina so fa zao voalaza amin'ny andininy 7 de fampilaza hoe tsy mety zao ataotsika zao indro ty andro ty andro filazana mahafaly nefa manginy sika raha toetretsika mandraparain'ny andro de anakeloka isika ka andeha isika ilaza ny eo an-trano mpanjaka. Raha toetretsika mandraparain'ny andro de anakeloka isika raha iandro fehviny Jesosy isika vo ilaza zavatsoa hitatsika de anakeloka isika. Tsy tombontsoa fotsiny no men'Andriamanitra anao fa andraikitra. Tsy tombontsoa fotsiny aoka azava eo mason'ny olona ny fahazavanao. Ity andro ty de andro filazana amin'ny mahafaly mbola sokatra ho atsika ny varavarana ankehitriny. Mba azonao sary an-tsaina moa ny ray tam'ireo boka efa tareo Gehazi io lay mpanompon'ny namana io lay Gehazi io lay ny findran'ny apokany namana ny ray tam'ireo efa tareo Gehazi efa nahita lesona no ny teny fa manakeloka isika raha mipetra-potsiny eto. Ary de teo efa resy ny fitiavan-tenany Gehazi tahaka ny nanjo fatan'ny vidiny lafo vidy tam'izay fotoana zay ny fitiavan-tena koa de niresaka izy. Marina ny olona tsy manana filazantsara ankehitriny mila mizara izany isika tsirairay avy noho izany de zao ny teniny de mifampilaza izy tsy mety zao ataotsika zao indro ty andro ty de andro filazana zava-mahafaly nefa mangina isika iteritreto mandraparain'ny andro de anakeloka isika. Noho izany tsy afaka ny angatakandro intsony isika mila milaza ny amin'ny zava-mahafaly isika sokafy amin'ny resaka zava-panahiny resaka ao manomboka izao. Tena nona sy mangetahita amin'ny famarinana ny olona ne taorianany Covid mila milaza ny olona enao azonao atao ve no mba miteny ny olona afaka mivavaka ao anao ve afaka ny ampianatra baiboly anao ve fa vitsy ny olona andahanao niova ny olona efa tsy mahafotsony ny olona taorianany Covid indrindra taorianany ty krizy ty aza resaka politika foana ny resahanao fa mba miresaha am'izay ny zava-panahy resaha am'izay le mana fa aoka mba ianao no mba mitondra zany teny mahafaly zany. Fa raha mangina mihitsy ianao de anakeloka tianao ve ny anao zavatra mahaliana an Jesosy zay nataony Jesosy atao. Jesosy le tady sy hamonjy ny very ka raha ianao koa no mitady sy hamonjy ny very de aliana an Jesosy ny zavatra ataonao. Fantaro fa reto olona reto ao am'mpanjaka 7 ny andininy 9 de voalaza fa nihinana ny sotro de naka volafotsy volamena fitafiana ny voalaza
fa nahazo mofinaina ireo olona ireo teny tenin'Andriamanitra izany, nahazo ny rano velona ireo teny fanahy masina izany, nisy ny volamena hitany tao teny finoana ny filazantsara izany, ny volafotsy de tsy inona fa ny volafotsy ny famonjena, ary ny fitafiana de le fitafiana ny fahamarinana. Ho terizinao ve zany sa ho zarainao fa ianao koa ngeny mahita andreo arena sarobidy ny filazantsara ireo ankehitriny, fa niainga reto boka ireto, niainga tamin'ny tsy misy de tonga tamin'ny fahabetsahana be de be, nivadika hero, nivadika olo malaza, olona spesialina reto boka ireto, satria nanaraka amin'ny planin'Andriamanitra. Izao ny fotoana tsara indrindra ho anao, mbola afaka ilaza amin'ny manodidina anao ianao, mbola afaka milaza amin'ny olona mpiray tanàna aminao ianao, mpiara-miasa aminao ianao, fa mbola vonona sy hamaly vavaka Andriamanitra, mbola vonona sy hamaly vavaka anao Andriamanitra. Ka raha vonona ianao ilanja ny hazo fijalian'i Kristy, zao fotoana tsara indrindra anapahanao hevitra ny anaraka anao, eny ny anaraka an'Andriamanitra. Andeha hivavaka sika, raha eo anao misaotra anao ano ny famonjena nomenao anahy, meo hery aho, andehanako anao sitraponao, apetrako aminao ny fanondriako, ampio za mba hitory ny filazantsara, hitory ny fahamarinanao, hitory ny fahatsaranao, fa velona ianao, fa ianao le nampiasa boka de afaka ny mba hampiasa anahy ihany koa. Misaotra Tompo, amen. Mangina o mifoaza efa kaikile Jesu mirasaina ifampilaza fa efa kaikile Jesu azavarina na beaina efa kaikile Jesu azasundrina maimaina fa efa kaikile Jesu omiumana yana itena aziza kahasangatureni maso fa indro ny panjakana kahasangatu avony maso indro ny panjakana itena aziza omiumana yana itena aziza kahasangatureni maso fa indro ny panjakana kahasangatu avony maso indro ny panjakana omiumana yana itena aziza omafayana rely Tompo miandry ny olona zavaboary miara-misento miara-misento e avy fangana leriana omba fangana leri Tompo miandry ny olona zavaboary miara-misento e avy fangana leriana. Ry Andriamanitra rainay izay tsara andrina ny danitro, ideraina sy ankalazaina ny anaranao satria mbola nomenao fotoana na ahafahana ny fampizara ny teninao indray izahay. Koa dia ampahirezo mandrakariva ny mpanomponao tsirairay avy, ary tanterao amin'ny tsirairay avy koa ny tsodrano fampanantenana izay nataonao fa izay manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ne ahamasina anao samy ho tanteraka ka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka
ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo koa dia mandehana amin'ny mpifaliana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen.